Atsoatsy dia azo fanampindra amin'ny alalan'ny tahirim-bolan'ny firenena mikambana ho an'ny famatsinan'ny fandriampahalemana i Madagasikara. Ny fanatanterahana ny fampihavana-pirenena moa no atao lahara-pahamehana amin'izany fanampiana izany. Andalana ny fikarakarana ny atotan-taratasy rehetra ahafahan'i Madagasikara mahazo ny fanohanana ara-bola ao anatin'ny tahirim-bolan'ny firenena mikambana ho an'ny fanamafisana ny fandriampahalemana. Hoy Ramatoa Fatima Samora, mpandridran'ny firenena mikambana eto Madagasikara. Fanohanana ara-bola izay ahafahana manatanteraka ny fanavozana amin'ny sehatra samihafa ary hanatanterahana amin'ny fampihavana-pirenena. Hatreto, raha ny fanazavana nentin Ramatoa Fatima Samora dia mbola tsy lany ho anisan'ny firenena mahazo io famatsim-bola ho an'ny famafisana ny fandriampahalemana io i Madagasikara. Raha ny fanazavana nentin'ny mpandritra firenena mikambana dia ny firenena nandalo ady no tena mahazo io famatsim-bola omen'ny firenena mikambana io. Tsy tafiditra amin'ny firenena lahara-pahamehana mahazo izany Madagasikara. Ilaina arak'izany hoy Ramatoa Fatima Samora ny fanohizana ny fandresen-dahatra izay efa natomboky ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ahatonga ny Madagasikara azo ny fanampiana avy amin'ny tahiry firenena mikambana ho an'ny fanamafisana ny fandriampahalemana. Ary eo amin'ny enim-bolana eo izy dia hojerena eo anivon'ny departementan'ny sekretera jeneraly ny atotan-taratasy ny Madagasikara. Raha vatany voalany ho anisan'ny mahazo ny fanampiany Madagasikara dia hodinihana ny fandarana azy ahafahana manatanteraka ny fampihavana-pirenena. Pour l'instant, le Madagascar n'est pas encore éligible. C'est une fois qu'on aura été d'abord accepté, parce que Madagascar ne fait pas partie de la liste des pays prioritaires, puisque la plupart des pays qui ont accès à ce fonds sont des pays qui sortent de conflits armés. Et il va falloir faire un plaidoyer très fort que le président a déjà commencé. Il faudra à peu près 6 mois pour avoir des résultats des consultations au niveau du secrétariat général. Et c'est seulement une fois que la candidature de Madagascar à ce fonds est acceptée qu'on va commencer à réfléchir sur les programmes à proposer et qu'on aura une idée du budget. Pas avant. Nosiritan'ny Ramatoa Fatima Samora fa manohana ny fanatanterahana ny fampihavana-pirenena amin'ny mpiara-miombona antoka ara-bola sy ara-teknika ao anatin'izany ny PNUD. Tsy firenena nandalo ady hoy izy Madagasikara fa mila ny fampihavana-pirenena mba hisian'ny fampitokisana eo amin'ny samy malagasy. Mila fampihavanana hoy izy ho fanatsarana ny fandriampahalemana, fananantany ary indrindra mila fampihavanana ny samy mpanao politika. Tafiditra ny fiomanana ny fanatanterahana ny fampihavana-pirenena dia misy amin'izao fotoana izao iraka avy amin'ny androm-panjakana samihafa izay ho an'ny Afrika Atsimo ary avy eo ho an'ny Togo, haka ny traikefa azo raisina amin'ireo firenena roa ireo momba ny fampihavana-pirenena.